andray vahiny isika amin'ity alina ity atao anatin'ny fampalalambavao dia zareo avy eo anivon'ny MPTC moa no miaraka amintsika eto amin'ity alina ity miaraba ny andry miarabanao to zao dia miarabantsika rehetra ny atokantrano ihany koa manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Real TV amin'izao arivo izao miaraka amintsika eto ambony plateau ihany koa toa dia arabaina iry antsoa mbola avy amin'ny MPTC any miaraba topoka ny tompoko faly miaraba ny tojo dia faly miarabantsika rehetra ny atokantrano ihany koa avy hatrany angamba dia tsy andry ely isika fa hitodika ato aminao andry mo ny fampahafantarana mahakasika ny MPTC zay inona marina moa zany ny atao hoe MPTC inona no sehatra tena ataonareo eny MPTC moa araky ny fahafantarany maro anazy dia toerana fampifanana sy fanabeazana matianina ny alalan'ny maro anay hatramin'izay dia fampianarana ny teny anglisy ny teny chinois ny teny frantsay ny teny malagasy ny terateny vahiny eo ihany koa ny fampianarana ny teny anglisy amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny informatique azafady amin'ny teny frantsay sy ny amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy tiako tsy piana mazava fa ho an'ny fampianarana teny anglisy sy ny informatique amin'ny teny anglisy dia azonao ny diplôme sy ny certificat na diplôme mihitsy amin'ny iraisam-pirenena zany amin'izay fotoana zay ao amin'ny MPTC no ahafahanao mahazo an'izay tolotra anankiray ihany koa vaovao be ao amin'ny MPTC dia misy ny université anglophone zay efa misokatra amin'izao fotoana izao zay manaraka ny système britannique izy io zay arahana miasa amin'ny NCC Education avy any Royaume-Uni zay azonao diplôme international ko any tanana ianareo rehetra tanora zay afaka baka afaka miditra sy misehatra amin'izany hoe anjery manontolo izany ho tonga anantona ny MPTC ny toerana misy ny MPTC moa zany zay efa fantatsika dia eo Andranomena eo amin'ny terminus ny 194 dia misy ihany koa ny annexe anay eo Andranomebevava eo en face ny banque BNI ny station Jovenat ao anatin'izay andry mijanona aminao ihany ao fa teny vaovao tsara ihany ianao anatin'izay fa ny atimpahatongavanareo ihany keo amin'ity alina ity nona hoe mety mbola manana vaovao ny tolotra omena ny mpijery ny vaovao manaraka an'izay araka ny fanatsipiko teo dia misy ny tolotra vaovao be zay hotsindriko manokana ny mahakasika ny MPTC University izy io dia université anglophone zay any tanana ihany ozy izy andreo tanora mba anatitra ny dossier hiditra amin'izany hoe sehatry ny université anglophone zany eto Madagasikara dia mbola vitsy tokoa zany hoe université anglophone zany fa ny MPTC dia anisany manokatra lalana ho anao amin'izany dia voie de concours ny idiranao amin'izany amin'ity taona 2024 sy 2025 dia amin'ny faha-4 ambin'ny folo fa-5 ambin'ny folo fa-6 ambin'ny folo sy ny fa-7 ambin'ny folo ny volana Jona amin'ity volana janoary azafady ty volana ity zany no anaovana an'izay concours zay misy matière anankitelo anaovana concours dia ny mathématique dia ny anglais sy ny informatique ao anatin'izay ny filière afaka safidinao dia misy ny computing na ny informatique business management business computing sy business zany misy ny IFP na information foundation programme zay izonao diplôme international izy io associate degree ahafahanao miditra amin'ireo université manerana an'izao tontolo izao dia ao anatin'izay ihany koa zany tsy voatery eto Madagasikara ianao fa amin'ireo université partenaire miara-miasa ny NCC Education rehetra dia afaka raha maniry mianatra ny ivelany ianao nefa eto amin'ny MPTC ihany koa dia cours en salle no miena eto ary ny diplôme azonao eto international dia afaka azonao ihany koa ny ivelany tsy latsa-danja ihany koa nefa ny système eto amintsika ny MPTC ihany koa dia université efa agréé par l'État afaka mizara an'izay diplôme programme national eto amintsika izay dia misy ny filière business koa any an-tanàna eo antsika rehetrarehetra ny fanantonana ny MPTC manontany ireo pitsopitsony sy ny information rehetra zay mety hoelaintsika ao anatin'izay tombony lehibe ho an'ny tanora ozy tojo ny soatsika rehetra ny an-trano ny fahananana an'izany hoe diplôme britannika izany satria lalana anankiray manokatra atsika ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena na amin'ny resaka asa na amin'ny resaka fianarana dia ao anatin'izay indrindra no any an-tany anay andreo mpianatra ho avy eo amin'ny université MPTC Professional Training Center Madagascar Professional Training Center dia eo Andranomebevava misy ny université anay inaragama ny todika ato amin'ny Riantsoa ao anatin'izay mety afaka hanampiana an'izay vaovao tsara be zay sy ny hoe kampantody hoe mampiavaka ny MPTC ihany koa ny tompoko
Manaraka izany a dia tiana ihany koa no mizara amintsika rehetra androany amin'izao fandalovanay eto amin'ny reality vision indray a dia ny fankalazana ny fahafolo taona nijoroana sy nanomezana fampianarana matianina teto Madagasikara ny MPTC, izany hoe hisokatra ofisialy tsy hoena ny fankalazana ary faranana makotrokotroka moa izany amin'ny volana desambra 2024 sy 2025. Noho izany efa manomboka ny fandraisana ireo témoignage, expérience, firarian-tsoa avy amin'ireo mpianatra sy staff rehetrarehetra efa nandalo tato amin'ny MPTC nandritra izay 10 taona izay, satria maro ianareo no any ivelany, maro ihany koa nareo no eto an-toerana. Koa manasa anareo ary andray anjara zany hoe andefa ny afatra amin'ny mailaka na ny WhatsApp ny contact ny MPTC rehetra, izay ihany koa manasana antsika rehetra koa anaraka ny pejin'ny MPTC fa maro be ireo tolotra na offre spéciale mandritra ny taona 2024 fankalazana ny fahafolo taona ity. Maro ny loka ho hitanareo ao misy ny activité isan-karazany fihenam-bidy amin'ny saram-pianarana, ny service maro koa amin'ny cours rehetra ato amin'ny MPTC. Ny tena ianao teo hoe ny mampiavaka anay hoy, betsaka ihany mampiavaka ny MPTC moa izany izay efa fantatry ny any an-tokantrano ihany ny ankamaroany, dia izahay dia toeram-piofanana agréé par l'État sy agréé international. Ny programme fampianarana moa izany dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, voafetra ihany ny mpianatra anatin'ny klasy iray. Test center ihany koa ny MPTC, test center Pearson VUE izay ahitana ny examen internationaux maro toy ny PTI académique, PTI KVA, PTI Core, Cisco, PMP sy ny sisa, izay mandray mpiadina foana moa izay indroa isan-kerinandro aloha hatreto dia ny talata sy ny alakamisy. Dia ahitana ihany koa ny examen internationaux toy ny language cert. Ny manaraka izay angamba ny amararantsika ny resaka dia ny ataontsika hoe ny afafana mifandray amin'ny MPTC. Ny toerana misy anay moa efa nolazainy namako teo hoe ry amin'ny Andranomena ny siège, ny contact ny MPTC Andranomena 034 21 410 88 ary ny annexe MPTC Andranomevava 033 33 410 88. Ny trano kala-pifandraisana moa tsy miova www.mptceducation.com ary ny page Facebook Madagascar Professional Training Center. Tapitry ihany koa ny fotoanantsika mantsy amin'ity ality dia mankasitraka anareo venadana na ikanova iny tato anatin'ny vaovao tamin'ity ality.